dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00 dinika. miarabanao izay manaraka ny fandarana dinika na amin'ny alalan'ny onjapeo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izay andrasana vahiny eto amin'ny MBS moa izany iresahana ny setra politika io ihany koa ny resaka sosialy eto Madagasikara. Androany dia nisy olombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikana Tsimondrano Andriamatoa Alera Tsimbazafy no vahiny fandarantsika. miarabanao sy olombavambahoaka tonga so ihany koa ardesorana namaly ny antso amin'izao fandaran'izao. Ya dia misaotranao nandray sy nanasa amin'ity andro ity. Ny voalohany dia manantitra ny fiarabana feno atsika vahoaka malagasy ary koa indrindrindra ny vahoaka atao anatin'ny distrikana Antananarivo Tsimondrano. Ity mpiandohana dia mamela ahy ianao alohan'ny idirantsika amin'ireo mety loahevitra samihafa mba hisaotra manokana ny vahoaka ao anatin'izany distrikana Antananarivo Tsimondrano zany izay nametraka ny fitokisana tamin'ny tenanay tamin'ireny fifidianana solombavambahoaka lasa teo reny satria dia zava-dehibe aminay izany fahefana atolotry ny vahoaka ny tenanay zany izay solotena azy hitondra ny feo ny anivon'ny antenimieram-pirenena. Masina loatra ny safidin'ny vahoaka ka izay no aneonay ny fisaorana era-po era-tsaina antsika vahoaka atao anatin'ny distrikana Antananarivo Tsimondrano. Ya teboka maromaro no resantsika atao anatin'ny fandarana Andriamatoa sy olombavambahoaka dia arafitsika arak'izay hoe fifampiresahana izay ihany koa ny zavatra misy ankehitriny alohan'ny hidirako amin'ny fanontaniana dia ny hoe mbola resabe hatramin'izao ny resaka fahalaniny ny filohan'ny antenimieram-pirenena hoe 100% nefa ny antokotika Madagasikara mpanohitra iny anivony ity antenimiera ity. Inona no azo ambara, inona ihany koa no tsara ho fantatry ny vahoaka mahakasika an'ireo zavatra ireo. Misaotranao amin'le fanontaniana ary fanontaniana tsara fipetraka tokoa izany apetraka ao amiko izany. Voalohany dia tsara ny manamarika fa ny solombavambahoaka tsirairay dia inoko fa samy lokalokany hoe amerina zany asy ny antenimieram-pirenena zany. Matoatsika mampiasa ny fitenenana hoe hamerina ny asy ny antenimieram-pirenena dia nahatsapotsika fa mety nisy lesiko atao teo aloha. Raha nandray ny fandraisam-pitenenana voalohany ny raisitsika hoe ny solotenany antokotika Madagasikara ilana tsindra manona anarana Ramatoa solombavambahoaka Maître Yanitra izany dia nisy ny atao hoe fanamarihana na fangatahana mihitsy aza natao tamin'ny kandida izay irotsaka ho filohan'ny antenimieram-pirenena. Anisany amin'izany no hoe iarahan'ny solombavambahoaka rehetra izay famerenana ny asy ny antenimieram-pirenena zay. Ny faharoa dia ny hoe ny fanomezana sehatra ny fanoherana ao anatin'izany antenimieram-pirenena zany satria sambany teto amin'ny tantaran'ny firenena izany hoe isy fanoherana zany ny anivon'izany lapam-panjakana zany. Ankoatr'ireo dia tiana ny manamarika fa rehefa nandray fitenenana ny kandida ho filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'izany fotoana zany dia ireo zavatra atao hoe notakiny ny avaty amin'ny antokotika Madagasikara dia namafisiny fa ho atsainy sy ho tanterahany raha lany soamatsara izy. Vokatr'izay no nananana fanehoana ny antsoina hoe fahamatorana amin'ny lafiny teny nomena na ny andaniny na ny ankilany ka ny roso tamin'ny fifidianana ny rehetra ary ny rahantsika nahitiny ny vokany. Rehefa vita soamatsara ny fifidianana dia nahatsikahatra ihany koa angambosika fa nisy ilay antsoina hoe fihetsepo mihitsy navoakan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ireny fotoana ireny amin'ny hoe tsy napoziny ny vokatra
izay le hoe tsy nampoziny ny vokatra zay amin'ny akapobeny a dia nanamarina anay ato anatin'ny atokotiko Madagasikara ny hoe rehefa nametraka ianao fa anome sehatra ny fanoherana ao anatin'ny efitrano fiasana ao amin'ny lapam-panjakana anankiray a dia raisinay ho zava-dehibe izany teny ny ray aman-dreny zany ka naseho anay tamin'ny alalan'ny asa amin'ny hoe ity aza ny anehoanay ihany koa izay fahamatorana eo amin'ny teny nomeny ny tsirairay zay nandray fitenenana izy tao arinan'ny voka-pifidianana zay teo anivon'ny anteny miram-pirenena iny ary mbola nanamafy an'izay le hoe tsy maintsy apetrakintsika ato anivon'ny anteny miram-pirenena izany sehatra ny fanoherana izany raha diniany zany a dia ao ny fahavononana ametraka an'izany hoe demokrasia zany ao anatin'ny anteny miram-pirenena ka ataoko angamba fa ny antokotiko Madagasikara raha nylaza hoe fanoherana tsy ny olona no toerina fa ny toerina raha misy ny zavatra hoe fanoherana atao a de ireo zay fitantanana ny tany sy ny firenena ka mifanohatra amin'ny lalàna velona sy ny raisitsika ny lalam-pandroenana zay misy atao amin'ny tany sy ny firenena ny zava-misy mantsy andrimatosolombavambahoaka de hoe misy indray ny fiantsona anareo parlementaire na ny anteny miram-pirenena io na ny anteny miran-doolona amin'ny faharoambifolo ny volana aogositra zao makasika ny resaka hoe fandiniana sy ny tolo-dalàna ho an'ny satamfey ny mpanohitra manahoana ny fomba fijerinareo an'io a ary mety ahoana zany hoe fandraisana fanapaha-kevitra ho an'ny antokotiko Madagasikara indrindra fa ny solombavambahoaka tiako Madagasikara ao anatin'izay zavatra zay ny tsara ho marena angamba de zao hoe efa nisy tokoa ny satany fempanohatra na ny lalàna zany a 2011 a tiré 013 efa lany teny anivon'ny anteny miram-pirenena io tany fotoanandro ary a efa nandalo teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lampandroenana raha nijery ireo ataontsika hoe avy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lampandroenana ny tena koa nisy a ny avis numéro 1 tiré ACC zay nivoaka tamin'ny 12 janvier 2017 ary nisy ihany koa ny avis numéro 4 tiré ACC zay nivoaka tamin'ny 17 septembre 2014 raha jereny ireo avis an'ny ACC ireo a na ny fitsarana avy momba ny lampandroenan'ireo a dia tsy misy mandana iray ara amin'ny fametrahana ny antsoina hoe fanoherana anivon'ny anteny miram-pirenena fa mangataka kosa n'le atsotsika hoe texte réglementaire na le atsotsika hoe didy fampiarana mba anamora ozy izy a ny fanendrena na ny fametrahana an'zany rafitra zany anivon'ny anteny miram-pirenena eo indrindra zany no isarihana ny saitsika amin'izao fotoan'izao ny hoe ny antoko tiako Madagasikara no nanaja an'ireo voalaza rehetra an'io lalàna zay lany teny amin'ny anteny miram-pirenena io nanaja hoy azy satria voalohany a dia ny antokotiko Madagasikara dia nanao a le antsoina hoe fanambarana ofisialy ny amaha-mpanohatra azy ary narahany zany a an'le antsoina hoe fametrahana reo atotataratasy fanamarinana an'izany eny anivon'ny ministeran'ny atitany ary mariana tsara fa voalazan'io lalàna io no hoe ny antoko zay milaza ho fanoherana ihany koa de tokony antoko manana vinam-piarahamonina ary vinam-piarahamonina zay niainga tamin'ny kongresy farany raha ho an'ny antokotiko Madagasikara dia fantatsika tsara fa ny faharoambin'ny folo sy ny fahateloambin'ny folo ny volana jolay lasa teo iny a no nanao ny kongresy nasionaly midiko zany a fa feno raha le fepetra azo ilazana fa ara-dalàna ny fijeron'ny antokotiko Madagasikara amin'ny fanoherana ny taratasy fanamarina mpandraisana ihany koa zay navoakan'ny ministeran'ny aditany na ny récépissé zany a dia milaza mazava amin'ny hoe araky ny lalàna 2011 tiré 013 a no anomezany an'io fanamarinana an'io a fanamarana ny fomba ofisialy io fa mpanohatra ny antokotiko Madagasikara
eto no misy mariako kely no hoe mety misy antoko na vondrona antoko a milaza ihany ko fa mety mpanohitra arak'io lalàna 2011-03 io a de milaza ny hoe isaky ny mahavita fifidianana solombavam-bahoaka isika dia tokony hanao an'izay fanambarana amin'ny fomba ofisialy zay zany hoe miankina indrindraindrindra amin'ny fahavitany io fifidianana solombavam-bahoaka io zany a no tokony ametrahany antoko zay mieritreritra fa hipetraka eo anivon'ny fanoherana satria miankina amin'izay ireo zavatra voalaza rehetra ao anatiny ty lalànyity hoe voalohany a de ny fametrahana n'le antsoina hoe chef de l'opposition eny anivon'ny antenimieram-pirenena ao anatin'izay solombavam-bahoaka hoe mampametra-panontaniana ihany ny hoe efa misy sahady ny tolo-dalàna ho an'ity satany feny mpanohitra ity zay mazava be araka nefa voalazanao teo hoe voafaritry ny 2 ohatra 3 io ny fanontaniana mipetraka de hoe inona zany no tena hitanareo fa hoe teboka mahatonga an'izay resaka hoe fikitiana na fanovana n'io lalàna na ny satany fe ho an'ny mpanohitra io satria hoe voantso ianareo a ivorondray mandeha tsy ara-potoana marina tokoa zay voalazanao zao zay voalazanao zay a fa isy ny fivoriana tsy ara-potoana zay anomboka amin'ny faha 12 ny volana aogostra ho avy zao ny tiako marina de izao ny hoe ny fametrahana arak'io lalàna zay nivoaka io a ny fametrahana ny filohan'ny mpanohitra raha izay ny azo ilazana azy ny filohan'ny mpanohitra dia misy rijateny vitsivitsy ato manamarika an'izay ny hoe ny antoko na ny vondrana antoko a nanao fanambarana amin'ny fomba ofisialy araky ny voalaza teo faharoa dia ny antoko a no manendry désigné ozy izy zay mihitsy ny fomba ny ilazany azy an'izay a ho filohany zany fanoherana zany raha sanatria ka tsy misy ny fifanarahana eo amin'ny mety antoko maromaro ao anatin'izay sehatra ny fanoherana ara-dalàn'izay dia misy indray a ny filazany eo hoe ireo izay antoko mahazo ny vato be indrindra akoatra ny eo anivo fitondrana zany nahazo vato be indrindra nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka zay ny antoko tiako Madagasikara no rahajerena zany no manana an'izay sy phrase exprimé a betsaka indrindra zay a no tokony anolotra an'izay le hoe lehibehan'ny mpanohitra zay na ny filohan'ny mpanohitra zay eo indrindra no somary mahavaka zany hoe misy ny mitonona zany hoe tsy tokony avato amin'ny antoko tiako Madagasikara fa tokony avy amina antoko hafa na hoe zay ihany ko mpanohatra miaraka aminareo fa tokony fampidiniatsika aloha le izy a mariny zany a ny hoe ilaina no mifampidinika fa saingy kosa efa misy lalàna mifehan'izay fifampidinian'izay hoe raha ohatra ka tsy misy ny marimaritra iraisany dia mazava ho azy resahany eo hoe ny lehibe an'le antoko izy izy zay manana an'le vato be indrindra natandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka no lasa lehibehan'ny mpanohitra izay no amaliko an'le fanontanianao teo ny hoe raha ny marina zany a tsy misy adevitra ny hoe chef de l'opposition any Andriamatoa filohan'ny antoko ny antoko tiako Madagasikara de ny filoha Marc Ravalomanana asa mety ho zay ve paraingo any an-tsaitsika tsirairay aby zany mety ho zay ve no mety manahirana ngano ilazana azy ho an'eo anivon'ny fitondrana ny hoe raha io lalàna io a de manome avy hatrany a an'ny filoha Marc Ravalomanana hipetraka amin'izay filohan'ny mpanohitra zay ka mahatonga an'izao fangatahana fandinihana fandinihana indray a an'io lalàna io fa ho anay de efa mazava ny resahan'io lalàna io a ka ny fahampiarana azy aloha zay no anisan'ny takinay zany amin'izao fotoana zao ampiaro aloha ilay lalàna
dia rehefa miatra io lalàna io hitatsika eo arina raha ohatra ka misy ny endrim-panovana anatsara anazy. ia sotra betsaka anao mitondra fanazavana manodidina satria isan'ny ady hevitra lehibe manko izy io amin'izao fotoana izao hoe ahoana marina satria ny filoam-pirenena mihitsy tamin'izay fotoana izay tao amin'ny ady hevitra tao amin'ny anao manjery-panjakana no lasa fa hoe raha zany lasa mitondra ny firenena dia omeko malalaka andriamatoa Marc-Ravalomanana hitantana ny lehibe ny mpanohitra moa zany eto Madagasikara. Ia iroso amin'ny loha hevitra manaraka tsika andriamatoa Solombavambahoaka ny hoe nahemotra indray ny daty ny fifidianana hoben'ny tanàna zany hoe na de misy aza ny karazana hoe daty efa naroson'ny CENI de tsy ndrarain'ny gouvernement zay de hoe niemotra izay daty izay. Ahoana fomba fandraisanareo satria ianao radio ihany ke fa Solombavaben'ny tanàna teo aloha ahoana fomba fijerinao an'ireny zavatra reny hoe mety misy kajikajy politika ave sa inona no tena antony mahatonga an'izay? Misaotra indrindra tompoko mahakasika an'izay lafi ny fifidianana ben'ny tanàna zay. Ny fahitako azy dia ho an'ny gouvernement manokana aloha raha nisy ny fanendrena prime ministre vao angana teo sy ny membre ny gouvernement dia azo lazaina fa ny 7 isanjaton'izy ireo dia tafaverina avokoa. Ny tiako resahana zany tsy hoe zanakomby ampianarin-domano intsony ireo mpitsambana anivon'ny gouvernement fa efa mpitsambana tao nandritra ny volana maromaro zay. Misy fomba fitentsika manao hoe gouverner c'est prévoir. Azo natao tsara zany raha ny fijeriko manokana ny nandinika mialoha ny tetiandro ny fifidianana ben'ny tanàna io satria ny fahabanga-toerana eo anivon'ireny vonim-boaka tsinjaram-pahefana ireny dia misy rahatsika hoe mandringa ihany ary tsy mipetraka ihany koa le antsoina hoe démocratie. Raha isika zany mahakasika any hoe na ny collectivité décentralisée no resahana. Ny faritany amin'izao fotoana izao efa tsy mbola misy mipetraka aloha zany hoe iza no filohan'ny faritany. Ny faritra dia mbola olom-boatendry amin'izao fotoana izao ary raha sanatry ny vava ka ny fiemoran'io fifidianana ben'ny tanàna io no mety hananana saina hoe anendrena délégationna manokana de eto azo somary teny hoe lasa olom-boatendry avokoa zany ity mpitantana manomboka aty amin'ny faritra ka manampatonga aty anivon'ny commune. Eo ihany koa ny atsotsika hoe collectivité na ny service déconcentré akilany ny collectivité déconcentré ny ireo olom-boatendry avokoa no ao zay ny lehibe ny district ny chef d'arrondissement de ny rafitra rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany de olom-boatendry avokoa no ao zay mety hampandringa mihitsy ny démocratie eto Madagasikara. Ka ho zay hoe raha azo atao re satria ny CENI de ataoko fa efa nisy ny fanitsinana atao tamin'ny lisam-pifidianana tamin'ny fifidianana Solombavambahoaka teo. Mety ho kelikely sisa ny fanitsiana atao raha hiditra amin'ny fanitsiana ny lisam-pifidianana antsika satria raha ny antony araky ny fanambarana ataon'ny gouvernement de hoe mbola mety ho jerevana manokana ny fanavozana ny lisam-pifidianana. Raha ny traikefa ny CENI raha ny fahafantarako azy raha nandeny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena betsaka ny olona mbola miverina tao nefany efa maty. Lokaloka ny CENI fa anatsaran'io tamin'ny fifidianana Solombavambahoaka. Efa nisy zany fanatsarana tao. Raha le fanatsarana farany ve satria mbola nisy ihany koa ny fitarainana tamin'ny fifidianana Solombavambahoaka lasa teo za mino fa tsy ilana fotoana lava be intsony zay. Dia ny faniriko zany de ny hoe mba hanaovana ny fifidianana ben'ny tanàna farafaharatsiny nanaraka an'io fepitaona lazay ny CENI io na hoe miempotra fa de foy de foy ny fiemorana fa sy taritina lava akory satria efa tsy mety tsy ho voahaja intsony lay 20 andro araky ny voalazany lalàna. Fampatsahivana kely ny hoe tamin'ny taona 7 sy 4 ane ka tany amin'ny
faharoambefolo ny volana desambra tsika mbola nanao fifidianana be ny tanàny zany hoe mbola manana fotoana zany tsika raha ohatra ka ny seny vonina ny anao ny fanatsarana izy mpifidiana io anatina volana vitsivitsy de mbola azo irisoana ny fifidianana be ny tanàna eto amintsika mba amaro toerana zany antsona hoe tanytandalàna sy firenena ao anatin'ny hoe fandalàna ny demokrasia isika eto Madagasikara. Ya madio ifaraparana ny fotoanantsika moa zany Andriamatosy Bavambahoaka inona zany teny fohy hoentinao fanentanana sy ny fanomezatoky ho an'ny vahoaka malagasy satria hita hoe reraky ny politika ny malagasy amin'izao ao anatin'izay hoe resaka kajikajy zay satria ivory ianareo amin'ny faharoambifolo ny volana aogositra ity eo ihany koa ny hoe niarana hita ny vokatra teny anivony anteny miram-pirenena tao anatin'iny fifidianana filohan'ny anteny miram-pirenena iny ina fanomezantoky satria mpanohitra ny antokotika Madagasikara. Misaotranao amin'ny izay fanomezana ny teny raha isitsika hoe ankahirezana ny vahoaka malagasy zay somary reraky ny politika ao izitsika. Voalohany dia antoko ny repoblika anankiray ny fisian'ny demokrasia sy ny tanytandalàna. Ny antokotiko Madagasikara dia mezaka mametraka an'izay amin'ny fanajana ny lalàna misy ary koa ny ataontsika hoe ny fijoroana iteny raha misy ny zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna na ny fitantanana ny firenena zay mety tsy isitrahan'ny vahoaka malagasy maro anisa tombotsoa. Ny solombavam-bahoaka zay voafidy amin'ny alaran'ny antokotiko Madagasikara dia mametoky atsika amin'izay sehatry ny fijoroana zay. Ny zava-misy teo dia mbola fametrahana rafitra aloha fa ny fivoriantsika anomboka eto no misy amin'izay ny raisitsika hoe ny adevitra ny fanehoan-kevitra ary eo no mety ahitantsika amin'izay an'le hoe mijoro amin'le sehatry ny fanoherana ny antokotiko Madagasikara. Tiako nefa ny manamarika fa tsy hoe andeha anohatra be fatany akory ireo parlementaire tiako Madagasikara ireo fa andinika sy amakafaka ireo lalàna nantolo-dalàna zay mandalo anivon'ny anteny miram-pirenena ka ijery sy katsaka zay mahasoa ny vahoaka maro anisa. Fa raha hita kosa hoe misy zavatra zay mety maka amin'ny tombontsom-bahoaka ve dia andeha anohatra an'izany sanatry mivava ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara angamba ataoko fa tsy mahasoa ny firenentsika zany ary tsy ho sakana ho amin'ny fampandrosoana akory ny fisian'ny fanoherana eo anivon'ny anteny miram-pirenena fa vao maika aza mametraka an'le antsoina hoe arofanina ho an'ny mpitondra ka samy mety ho afa-po ao anatin'ny adevitra amin'ny lafim-pitantanana ny firenena ho tsaratsara kokoa ny fisian'ny fanoherana ao anatin'izany anteny miram-pirenena izany. De izay indrindra no ankahirezana atsika amin'izao fotoan'izao fa ny antokotiko Madagasikara matao mijoro dia mikatsaka hatrany ny antsoina hoe fitondrana atao hoe manaja ny lalàna ary mba fanjakana tsara tatana no misy eto Madagasikara ary ny fitantanana ihany koa dia mba ho fitantanana mangarara ka amin'izay tsy misy imenimenina tsony raha pitso ravaka pitso fa rehefa mazava mivoaka ny lafim-pitantanana de noko fa mizotra makany amin'ny fandrosoana ity firenentsika ety. Makasirikanao Andriamatosy Bavambahoaka avy eo amin'ny distrika Antsimondrano Antananarivo Atsimondrano zany Alairatsimbazafy nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ety de zay ihany koa no manakatona ny fotoanantsika mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy. Dia makasitraka makately ary mametraka ny veloma ho an'ny vahoaka malagasy misaotra ihany koa tamin'ny fanarahana ny fandarana tamin'ity anio ity. Misaotra tompoko. Veloma tompoko. Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika